sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagno. Aza ilozanao aho ry Tompo Andriamanitro, aza manalavitra ahy, faingana nampy ahy ry Tompo mpamonjiko. Faly miarabantsika jiaby zay magnaraka tsy tapaka izao fandaragna izao. Ny an'ny eglizy dia mankalaza ny alahady tsotra fa 1:30. Ny lohahevitra tolotro antsika agnatin'izegny, ny eloka ibaboagna mody rariny. Vaky teny 3 no andeha ho tandrignesantsika agnatin'ity alahady fa 1:30 tsotra ity. Atolotro antsika zay ny tenin'Andriamanitra zegny mba aizantsika ibaboka ny ota sy ny fadisoagna rehetra zay vitantsika teo anatrehan'ny namantsika ary indrindra ihany koa teo anatrehan'izy Tompo. Koa entanigny arantsika amin'izao iaraka ivavaka, iaraka hitandregny ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany, boky fahendrena toko 1:20. Tompo ô, noho ianao maefa ny zavatra rehetra no iantranao azy rehetra sy tsy hijerenao ny fahotan'ny olombelona noho ny fibebahany, satria tianao avokoa ny zavaboary ary tsy misy halanao izay nataonao, fa raha misy iray halanao tsy ho nataonao akory. Ary zavatra inona moa no afaka misy raha tsy hitrakao na haharetany raha tsy nampisinao? Mamela azy rehetra nefa ianao, satria anao ny zavatra rehetra. Ry Tompo tia ny fagnahin'ny ologno, fa ao amin'ny zavatra rehetra ny fagnahinao tsy azo angolena, ka izegny no agnamezanao izay lavo amin'ny sazy antonony. Ary raha manota izy, anarinao sy tsininao mba hiala amin'ny aratsieny. Sy hinoany anao ry Tompo, sy hinoany anao ry Tompo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, esorina ny Andriamanitra. Tompo la yavundinda,
ito si mambira-birata Ininya sanang magagalota Itu bufitaba na pangurana Tanya tarabunya Bisa danau ditumpu Hindi babakamnaw Abrasami yung ganawa Puninay pangkakal Edi na demuresanya Kreniasa na maeri Kreni tunde utenende Upagadulben Namiasa na maeri Puninay kamataga pangkakala Etinawo Panayang pangkakala Denataw si Pecha Panapanaw ang tanang ni Palige Enmarnam tenireta isitumpo Arjuna tukiyam na sa nireta Isitumpe manuan ang sereta labo Arjuna mapchaka sereta mitanusya Enmarnam ng libiten itutulo Patuluran sa kaparap ko na isirewo Ilmarnam nalanireta isitumpo Arte kaminya kumang nasa nireta Panitung lewa nila nireta niyang suwase Pero niyang suwase ang kitikutukua Namari saya diliru matau kasihnya Sini yang ditarana ni mamulia silewo Biaru manis tubuh sereta biasa Pani urundas kusatiari yang labu kuwa Oki turki derana mistum sani babako Dulum bernareta oki yurdunia narane Ini soranankum, ini soranani narane Antala tisipeta Koi sarangani hai bebidis pangurana Sini sana kale suni matu di sini maja Alisan pidi yasi bukiru si pamunde Di panai sebanan ngani ngani becangnya Ayo, oh, ayamne anayani Yesus sama kau yang kami saja Kami menayani Yesus anak kau yang kami saja Ayo, oh, kami menayani Yesus anak kau yang kami saja Kami menayani Yesus anak kau yang kami saja Vakten masina faharoa taratasy faharoany masina Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Tesalonika. Toko voalohany. Ry kristianina avagna, mivavaka ho anareo mandrakariva izahay mba ho ataon'Andriamanitra mendrika ny niantsoana anareo ianareo ary mba ho tanterahiny amikery avokoa ny fagniriagna tsara rehetra sy ny asa finoanareo ka ankalazaigny ao aminareo ny agnaran'i Jesosy Tompo sy anareo koa ao aminy araka ny fahasoavan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo. Ny amin'ny ahatongavan'i Jesosy Kristy Tompontsika sy ny hanangonany antsika ho eo aminy dia mianta aminareo izay ry kristianina avagna mba tsy hety hozongozongon-tsaigny mora foana ianareo na ho azo ampitataorina foana na amin'ny fagnahy zegny na amin'ny teny na amin'ny taratasy hambona ho avy aminay mova tsy efantombotra iny ny andron'ny Tompo izany ary ny tenin'ny Tompo isaoragna ny Andriamanitra. Alléluia.
Bateni masina simayer, alleluia, 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 uya ye, raisina intenzana, bateni masina simayer, alleluia. Hataoko hoe sakaiza ianareo hoy ny tompo satria efa nambarako taminareo avokoa izay rehetra reko tamin'ny raiko. Alleluia. Evanjely masina soratany masindahy Luka 7:20. Tamin'izay andro zegny no niditra tao Jeriko Jesua dia namaky ny tanàna. Ary indry nisy lehilahy anankiray atao hoe Zake, lehibe ny publikana sady mpanakarena. Nitady ahitany Jesua mba halala azy. Fa tsy afaka noho ny abetsaky ny olona satria fohy izy. Koa niazakazaka ny aloha izy dia niakatra amotagna anankiray itazagna azy, fa eo no andalovany. Noho ny mbiteo Jesua dia niandrandraka nahita azy ary nagnano taminany hoe, ry Zake, midina aingana fa tsy maintsy antragno ao aminao ao anio. Dia nidina aingana izy ka nandray azy tamin'ny kafaliana. Ary noho nahita zegny ny ologno dia nimononmonogno nagnano karaty. Lasa niditra agny antragnony mpanota izy. Fa i Zake kosa nijoro nagnano tamin'ny tompo hoe, tompoko, indro ny antsasaky ny fanagnako omeko ny mahantra, ary raha misy zavatr'olona nalaiko tsy andrariny dia honerako inefatra oatra azy. Dia hoy Jesua taminy, tonga amin'ity tragno ity androany ny famonjena, satria zanaky Abrahama koa ity lehilahy ity, fa nihitady sy hamonjy ny very no nahatongavany zanak'olona. Izany ary ny tenin'ny tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, mamarana ny volan'ny rozery sika amin'izao alahady 30 mandavataona izao, ary izao ihany koa no alahady 130 mandavataona. Ka raha tamin'ny alahady lasa teo sika nandinika ny toe-panahy lehibe sy mainsy ananasika amin'ny maha-mpivavaka asika, amin'ny maha-kristianina asika, amin'ny maha-mpanaradia any Kristy, dia sinona zay toe-panahy izay misongadina be dehibe ao amin'ny masiny Maria dia ny fanetretena. Ary io no anampy asika mba hanana toe-panahy tena kristianina tokoa, fa sy ho tahaka n'ilay farizianina, araky nylazaisika hoe nahavitan'izao aho ka ny poerapoera izy ny rearea, fa sy ny fahavitana no zava-dehibe, ary sy homendrika na oviana amin'izay zavatra vita sikisika, fa ny finoana ny fahasoavan'Andriamanitra no ahafahasika miavao sy miatsara ary manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra tahaka ny masiny Maria. Ary amin'izao alahady zao ary dia izay indrindra no tian'ny Eglizy ho fantatra sika rehefa manomana araky lazaina tamintsika tamin'ny alahady lasa teo, mampiditra sika sahady amin'ny volana Novambra zay andiniasika sy banjinansika bebe koa ny fiainako avy, ary dia mitondra sika amin'ny fankalazana any Kristy mpanjaka, satria noavo asika sy hoe fiafarahany izao rehetra izao marina sy mainsy misy izay fiafarana izay, fa fiafarana ao amin'ny Kristy izy no anjaka amin'izao rehetra izao, ary dia toy izay ataotra isika fa
hitondra fanantenana ho ansika zay, ary zay no mahatonga any Masindahapoly norenesika tamin'ny alahady lasa teo miazakazaka amin'ny ady farany ao, ary de izay no ampisehiviny eglizy amintsika raha mibazina ny fiainako avy sika raha mankalaza any Kristy mpanjaka, ary de ao anatin'izany raha teo moa no amarana sika araky ny averimberisika matetika, ary entanina ansika mamarana ny taona masina ny famindrapo isika, ary masina ny taona ny famindrapo sy hoe mamarana sika sy zay fankalazana izay ny tanjona, ary sy zay no tadiavin'ny Papa raha nametraka an'izao taona masina izao izy, fa ahatonga sika iroso amin'ny lalindalina koa mba ho mpamafy ny fanantenana sika, mba ho missionnaire ny famindrapo, ary zany no nahatonga sika niaraka tamin'ireo saiky jiaby, satria ny saiky no fanantenana ho sika, ireo no avy sika mba ho mpamafy famindrapo ireo zanasika ireo zandrisika ireo manomboka denin'izao, ary zay no tadiavin'ny Papa raha nankalaza an'izao taona masina izao isika, raha mankalaza an'izao sika sy tanjona izay fa firosona amin'ny lalindalina koa, ary de zay noezaka sy mainsy atao sika eto amin'ny diocese ihany koa mba ho mpamafy fanantenana sy famindrapo sika, andray atanana bebe koa ny eglizy sika ho eglizy velona isika, ho eglizy olo ho isika ny fomba filazasika azy, ary dia izay indrindra no tian'ireo vakiteny aroso amintsika amin'izao alahady faraika amin'ny telopolo mandavan-taona, amarana sika ny volany Masiny Maria, ka ny raha sika tamin'ny vavaka tamin'ny Masiny Maria, ka izay indrindra ho iaho teo no tian'ireo tenin'Andriamanitra ampisahivana ansika fandrindra ny evanjely, ny tantarany Zake, tahaka ny Zake io isika sy raikaraika avy, maro ny zavatra sy mety eo amin'ny fiainansika, ary mifanenjika isika, fantatra sika fa Zake dia von'ny tondromolotra avy amin'ireo manodidina, Zake dia publikanina ihany koa araky le lazaisika, mpamory hetra izy, izany hoe manangona ny arenan'ny olona, sy hoe ny mpamory hetra no rasy fa ilay famoronana hetra zany hoe ny arena zany, sy nanao ny marina izy ary fantatry ny Zake izany, ary izay indrindra nasapa izy fa tena kely raha teo moa ny vatany, dia nieritreritra izy fa hisonitra bebe koa ahitany Jesoa, ampianariny Jesoa ary sika androany, sy ny fisondrotasika hiazakazaka hitady an'izao hiakatra any ambony no tadiavina, fa isika hiditra bebe koa amin'ny fiainansika, zay le hoe fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro, ka dikan'izay hiantrano amintsika i Jesoa, zany hoe sy isika no hampisondrotra ny eritreritra sika sy andeha ho any amin'ny volana, andeha ho any amin'ny raona any, fa nitadiaviny i Jesoa de izy nidina eto amintsika, zay ny fahatongavana nofo, nanaiky hidina izy de sika koa sy mainsy manetry tena, zany hoe manaiky ny eloka vita sika, manaiky ho mpanota isika, ary de zay no nataony Zake, de milaza amintsika sirairay avy amin'izao famaranana ny volana oktobra izao, tahaka ny nataony Masiny Maria namangy any Elizabeta, mamangy ansika tokoa i Jesoa, ka niara-ny entana izy mirahavavy, niara-ny entana i Jesoa sy Joany Batista, de oka hiara-entana isika, fa miteny amintsika niany ty i Jesoa hiantrano aminao aho, dia anjara sika ary tahaka ny Zake hitondra fahasoavana amintsika i Jesoa raha mampiditra asika, ary de zay nidikany communion, asa raha sapasika zay ry kristianina havana, isaky ny mandray communion isika dia miantrano amintsika, ary ny tena mamperitreritra lalina ary tena mystera lehibe dia tahaka ny nataony i Jesoa amin'ny Zake, izy no manetry tena, ary de izy no milaza amintsika
hiantrano aminao ao, fanatretena lehibe ataon'Andriamanitra izay ry kristianina havana. Milaza aminao zao miaino amin'ny radio zao izy, miaino anao an'izao, miaino an'izao toroteny zao, milaza aminao izy Jesoa hiantrano aminao ao, dia anjarasika ary tahaka ny nataony Izake no mampiatrano azy, ary dia raha nampiatrano azy Izake dia fantatra sika fa niova ny fiainany, ary dia nilaza Izake fa rehefa miantrano dia dikan'izay ao anatisika ao, zay le nilazaisika fanetretena dia niova ny fo ny Izake ka nilazany Izake ampanetretena tompo indro ny asasaky ny fananako, fahafoizana ny vokatry ny fandraisana an' Jesoa. Besaka no manontany amiko hoe ahoana ny afatarana fa efa ato amiko tokoa ny finoana, zany hoe Jesoa efa niantrano sika ny fahafatarana dia isika mahafoy araky ny tenisika hoe disponibilité, zany ary vonina anompo, ary dia izay ny fahafatarana fa niantrano amintsika tokoa Jesoa. Besaka no manarasy rehefa avy eo, besaka aza nilaza hoe adala io, dia i Jesoa no mananatra asika hoe tonga amin'ity trano ty androany ny famonjena, satria zanaka Abrahama izy, nitady sy hamonjy novery ny atongavany zanak'olona. Izay tokoa ry kristianina havana, ary izay ny vaovao mahafaly, ary izay ny fanantenana ao sika, ary izay nitorisika amin'ny fiainansika vokatry ny fahafoizana tahaka nataony Izake, tahaka ny Jesoa nafoy ny Mahandriamanitra azy amonjy asika, ary dia sy mainsy mifamonjy isika, sy mainsy mifanasoa isika, mifanasara, ary zay no vokatry ny finoana eto amintsika, eto anivosika, ary dia zay no lazainy masindahy Paoly amin'ny vakiteny faharoa amin'ny Tesalonisianina, ary ny mahatonga azy midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra, misaotra an'Andriamanitra fa ny Tesalonisianina dia nandray an' Jesoa, ary dia izay koa nisaorako ansika mianakavy, fantako fa mandray an' Jesoa isika, ary okary iroso lalindalina koa, anana an'izay fahafoizana zay, anana ny faharetana, anana ny fanetretena, anana ny fitiavam-bavaka, ary anana an'izay fanetretena sy ny faharetana araky ny rasatanana dimy. Io no afatarana fa nampiatrano an'Andriamanitra isika ary nandray ny communion, ary io no ambarany izy i masindahy Paoly amin'ny vakiteny faharoa ka hiderany an'ireo Tesalonisianina, ary dia izay koa no famporosehana ho asika iroso amin'ny lalindalina koa fa raha mampiatrano an'Andriamanitra tokoa isika, avelany Andriamanitra izay sy mety eo amintsika, ary dia avozony olom-baovao tokoa isika, ka io no ambarany boky ny fahendrena amin'ny vakiteny voalohany, ka ahasoa ahasara asika, ary amin'izay mitoetra eo anivosika tokoa ny fanan'Andriamanitra, ka sy hoe famaizana no ataon'Andriamanitra ho asika, fa kosa fanasoavana, ary dia maneraka asika ifanasoa eo anivon'ny mpiarabelona amintsika. Ry Jesoa Tompo, enganie hiantrano aminay tokoa ianao, tahaka ny niantranonao tao amin'ny Izake, ka nahatonga ny Izake niavao tanteraka, ary nanana an'izay fahafoizana zay, nanana an'izay fanetretena izay, nanana an'izay faharetana izay, ary nanana ny fahasahina iroso amin'ny lalindalina koa, ary anana an'izay fitiavam-bavaka izay. Io lay rasatanana dimy hoentinay andray atanana vokatry ny fiavozana nentinao eo anivonay raha miantrano aminay ianao. Engane zahay ry Jesoa Tompo, afoy ary anana fanetretena, anana fahasahina, anana faharetana, anana fitiavam-bavaka
fitiavam-bavaka eo amin'ny fanomponanao ary ny fanompona ny namana amin'ny alalan'ny asa fanasoavana maro isan-karazany izay tanterainay ka hakatahaka anymasiny Maria reninay izay niara-dalana taminay tokoa tamin'izao volany rozery zao ka iroso lalindalina kokoa anezahay ary izy iaraka aminay mandrakariva amin'ny fanatanterahana ny sitraponao ka izay fanatanterahana ny sitraponao izay no iombonanay amin'ny olo-masina rehetra izay ankalazainay amin'ny voalohan'ny volana novambra ary ivavahanay ihany koa ho an'ireo izay nieloha lalana anay amin'izao volana novambra izao. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika isanjivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika isanjivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.